Mila marina zay hoe iza marina le nahazo an'le tany namidy ve zany namidy fitondram-panjakana ve zany le izy de titeny zay eto hoe eto ve nanaovana le CSB2 satria fefeny ty so de diso adresy le fanaovana le CSB2 fa tsy eto nanaovana le CSB2 fa ato fa ity mino izay fa tsy izay ka izay nataony nanaovana Antsoavo anaova efa misy bala atao anaty ty plan ty tsy zahay nanao an'ity ary io hitanareo io zay zany eto de mangataka manao Antsoavo amin'ny filoham-pirenena mba hijery akaiky an'ty raharaha ty satria ny terrain filalaovanay eto de ho tapitra tao an'izao masay io efa voafefy de io koa ve mbola ho fefena koa neto de ho aiza zany reo tanora reo de mangataka zay ho simba no avy le tanora ka baron'ny filoham-pirenena farany teo tadidinay hoe nijery akaiky anareo tanora de mba jereo akaiky zay ary manantena valo mahafapo fa zay tsy anaiky an'io tsisy olo tokana zany tompony io fa izahay tompony io zay nanajary an'io teto araky ny teny filoham-pirenena zay nanajary ny tompony ny zavatra angatanay fotsiny zany amin'ny terrain de ny andravana an'ity fefy ty tsisy atakandro amin'ny fitondram-panjakana mba baiko midina zany avy any ambony satria lazaindrareo hoe baiko midina avy any ambony na mefy an'io zavatra io de mba angatanay koa zany mba baiko midina avy any ambony ny andravana an'io zavatra io tsisy atakandro eto amin'ny terrain valopolo lasa Tariamasina indrindra zany nisy terrain anankiray fanaovana GA7 tao Fikazato io terrain io zany terrain tanin'olona izy io de efa nalain'le olona tompony nanaovana trano teny Amasay nisy terrain anankiray efa nalain'ny olona koa efa tsisy tsony teo Andro be misy terrain anankiray zay mbola edibana koa moa hatramin'izao hoe aiza zany ny terrain eto manodidina eto tsisy terrain intsony zany ilalovana eto